miarabatsika mpanaraka ny Next News amin'ity andro anio ity. Miarabatsika mpanaraka naiza naiza ahitantsika ny Next News amin'ity fandarana manokana ity dia manambahiny fandarana amin'ity anio ity. Tsy iza zany fa mpanakanto iray efa diso fantatsy ny maro, tsy iza zany fa nantenaina. Izy dia mpanakanto manana ny tantarany eto amin'ny firenena, zanaky ny faritra Atsinanana iny. Miarabanao nantenaina, naiky ny vahiny eto amin'ny Next News. Miaraba ny namana Roimeny, miaraba koa ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny Next News. Miaraba koa ny mpijery rehetrarehetra izay mahita an'ity fandarana ity. Misaotra nantenaina nanaiky tafatafa eto amin'ny Next News. Izara roa ny fotoanatsika. Ny tapany voalohany resahantsika momba ny kolotsaina ranoray. Ny tapany faharoa kosa resahantsika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny, satria ny artista amin'izao raha mahalala fa efa miditra any anatin'ireny, efa miditra ao anatin'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Raha zay angano ndeha atao hoe mahalaza azy. Fanontaniako voalohany nantenaina hoe ny kolotsaina tsika eto Madagasikara amin'izao manahoana ny fahitana nantenaina izany kolotsaina malagasy amin'izao, vanim-potoana iainantsika amin'izao, mbola mitovy ilay kolotsaina niainantsika taloha ve sa efa nisy fiovana be dia be? Raha resaka kolotsaina no resahana, tena lava dia lava ny resaka, fa saingy kosa hiezaka amintana amin'izay azo amitinana azy. Ny kolotsaina talosy amin'izao efa miova mazava ho azy satria miroborobo ny fandrosoana amin'ny ankapobeny. Tsy afaka hiteny aho hoe mivoatra makany amin'ny tsara sa mivoatra makaiza le izy, fa faritana fotsiny aloha amin'ny ankapobeny ny kolotsaina dia fitambaran'ny teny anankiroa, misy hoe kolo dia saina, mila misy hoe fikolokoloana zany. Tsy afaka misaraka amin'ny resaka olombelona zany sy fomba fiainana andavanandro. Ny kolotsaina zany dia fitambaran'ireo fomba amam-panao izay mampiavaka azy ny faritra ray ny firenena ray. Zay zany moa ny fomba hitondrantsika azy. Ny eto amintsika amin'izao fotoana izao mozika moa zany tena fantatro, tena ataoko, dia ngamba hoentiko amin'izay lalana izay tsika. Ny fivoaran'ny kolotsaina raha ny lafiny mozika eto amintsika dia mivoatra miroborobo tokoa. Maro dia maro ny tanora izay mitsofoka miditra amin'ny resaka mozika, ary eo ihany koa ny firoborobo ny rivotra mitsiko avy any ivelany izay na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny kolotsaina misy eto amintsika. Zany rehetrarehetra zany no mila fantarina, mila fantatritsika daholo zany rehetrarehetra zany, izay vao afaka mamaritra atsika hoe ahoana ny kolotsaina misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola fety ny andro maladia andehan'ombale sabekanao tavela raha oke. Anisany mampiavaka anao nantenaina ao anatin'ny hira izay foroninao reny, misy hafatra foana ary hafatra mahafonja. Eo ny fitiavan-tanindrazana, eo araka ny tenaintsika teo resaka kolotsaina. Inona ka mety hoe antony mahatonga izay ny hiranao rehetrarehetra ankoatra ny hira-pitiavana moa hoe tena hoe misy mesazy ngeza be ampitaina ao anatin'ilay izy. Ny mpanakanto zany na ny artista dia manana safidy be dia be izy amin'izay mozika voiziny. Fa za manokana nantenaina dia safidy an'ilay mpanakanto arofanina anaty fiarahamonina na balizy, mpanakanto mpanabe, mpijery fiarahamonina, mpitsikera, mpiresaka, mitantara izay mahafinaritra, mitantara izay zavatra mampalahelo, mitondra lesona ihany koa ao anatin'ny fiarahamonina izay resahana. Dia izay lalana izay zany no azoko resahana raha ny mozikako no resahana. Efa mitenenao teo hoe mpanakanto arofanina tao anatin'ny hira noforoninao, efa nisy ve karazana ataontsika hoe feedback verina tany aminao ny hira noforoninao hoe arofanina ianao, dia nisy zavatra hoe tena hoe ty andeha ho tanjovantsika, dia niraisin'ilay vahoaka malagasy ve izay mesazy nampitainao zany hoe arofanina anazy? Io zany tsy mora ny mampita hafatra, na dia hoe anatina hira anatina mozika ilay izy. Misy ny hira izay noforoniko tena tsapako mihitsy tafita eny anaty fiarahamonina. Porofon'izany betsaka no mampatsiahy kely ny fehezanteny kely na teny kely ao anatin'ny hirako nahita amin'ny arabe eny. Ohatra za hoe efa ela no nihira tany amin'ny taona 1990 ako no namorona hira mikasika ny resaka tsolitra
volana écolage. Dia ny zava-misy zany a rehefa mandeha mitondra automobile dia nany gendarme na polisy lasa manadala hoe volana écolage vao misokatra barage. Tafita le afatra zany. Misy koa niady ako tamin'ny taona 2010 nanohitra ny resaka hoe fanimbazimbana ny razana na nialatra tao lapaty. Tany amin'ny faritany Tamatavy iny ny tena nisy an'izany tamin'izany fotoana zany. Dia sako milaza fa nisy fiantraikany raha tany amin'ny faritany Tamatavy ny hira izay netiko satria raha ny olona niaina tamin'izany vanim-potoana zany natsapa hoe tafita le afatra izay netiko ary niena nampihena ihany akoatra ny asan'ny mpitandro filaminana no mazava ho azy ireo vakifasana tamin'izany fotoana zany raha tamin'ny Tamatavy ny resako. Moitoko azy ianao renikasikarako enao tô tsy ankavisa ty tsy ankavanako enao tô tsy mandroso afa vo maiky amehitra any olona taminao mangalatra sisany farahevitra. Nantenaina manokana akoatra mampanakanto nantenaina manjay andraikitra amin'ny asa sosialy indrindra fa ao amin'ny faritany Tamatavy ao Tomasina ny tiana tiako ambara eto. Tato ianao tao anatin'ny taona maromaro mandray anjara atao amin'ny resaka fanampiana fanomezana reny zaza mbola tsy manana kopia reny. Inona kay ny mety antony nahatonga anao hoe andeha ame kopia an'ireny zaza mbola tsy nahavita kopia reny fa tsy tany amin'ny zavatra hafa no nasarika ny sainao? Antony maromaro zany natonga anako nanao an'ireny. Natenena mpanakanto safidiny manabe ary fana anaty fiarahamonina. Namorona hira zany ao anatin'ny fiarahamonina misy anahy. Indraindray tsapan'le fiarahamonina le zavatra lazaina. Indraindray folo taona teorina vao tsapa. Matetika zany ny mpanakanto ny artista lasa mialony vanim-potoana. Indraindray fiarahamonina hitantsika io taraiky izy ao anatin'le fomba fisainana ny ankapobeny. Mamorokira ohatra natenena androany afaka folo taona vao tsapan'le fiarahamonina marina zany. Ka eo anatrehan'izay zavatra izay zany afaka namorokira aho miady ho an'ireo zaza ho an'ny zon'ireo zaza izay tsy manana kopia fa matahotra sao dia afaka 20 taona vao tsapa le izy nefa tadidio fa ireo zaza izay tsisy kopia ireo dia karazany ankizy ohatrany hoe tandindomindoza personne en danger zany. Dia raha vao tsy mandray andraikitra ianao anatin'ny fiarahamonina hoe misy zaza tandindomindoza nefa tsy ianao manana an'le hery manana an'le fomba izay ahafahanao manampy azy tsy manao ianao dia azo lazaina hoe herisetra ataoko amin'ireo ankizy ireo ihany zany. Aza dino fa ho avy moa zao ny ray volana ho an'ny ankizy ny volana jona. Ny zaza anankiray dia manana zo fototra hianatra. Mialohan'io zo fototra hianatra io nefa dia tsy maintsy manana n'ilay soram-piankonana na ny copie d'acte de naissance izy zay vao afaka mandeha any an-tsekoly. Ka noho izany zany mialohan'le zo fototra zany dia tokony anana an'le copie zany izy. Dia misy lalàna nefa hita amintsika izay lalàna eo amin'ny tsy haiko 10 andro na 12 andro eo zany no ahafahan'ireo izay fianakavian'le zaza teraka manoratra ny anarany any amin'ny état civil zay vao ara-panjakana le zaza. Matetika zany itsika malagasy mbola mampiatra an'le fombasika hoe ny vehivavy dia mifana. Indraindray nefa misy reny mpianakaviana izay nariny vadiny na niteraka sy nanambady na noho ny antony maro samihafa fa ny feny dia hoe fahasairanana. Dia ireo reny mpianakaviana ireo mbola tsy afaka mitsangana izy ao anatin'izay 12 andro na 10 andro zay dia taraiky zany ny fanaovan'ny fisoratany ilay zaza ao anatin'ny kopia. Dia rehefa taraiky dia mazava be zany fa tsy maintsy mandalo any amin'ny fitsarana na tribunal maka an'le taratasy any amin'ny état civil le hoe recherche infructueuse. Dia iny taratasy iny no entina ny fitsarana dia ny fitsarana mamoaka didy lava be zay fidodonan'le taratasy zay dia betsaka zany ny ankizy tsy manana kopia indrindra Tamatavy ny resako. Dia nanao an'izay zany mba fanampiana ireo zaza ireo. Ireo zaza ireo zany rehefa tsy manana kopia dia tsy afaka hianatra izy. Rehefa tsy afaka hianatra izy mazava be zany tsy hanana diplôme izy. Rehefa tsy manana diplôme izy dia afaka 10 taona 20 taona izy hiasa. Dia ny asa izay ataony zany dia tsy maintsy ampiasa ny sandriny izy. Na izy ampiasa ny sandriny amin'ny fomba ara-dalàna mety ho kely ny karamany, na izy ampiasa ny sandriny amin'ny alalan'ny fanafihana sy ny asan'ny jolahy isan-karazany.
dia zay zavatra zay no fisorohana hitako hoe aleo izy karakarana kopia mba tsy ho tonga am'izay zavatra zay satria azadino fa ny mpanakanto dia arofanina ao anaty fiarahamonina zay zany anisany antony mahatonga anah koa nanao an'io hoe nanampy an'ireo ankizy ireo tsy nanahirana anah koa no nyresaka tao amin'ny tribunal ny Tamatavy sy tao amin'ny état civil satria nantenaina mpanakanto efa ela dia rehefa nyresako moa zareo dia nanome alalana izy dia izay no natonga le izy amin'izao fotoana tenenantsika zao a dia efa mahatratrany amin'ny 5000 eo 5,000 ny ankizy vita kopia zany hoe efa afaka zany a nanala fasiarana ny ray aman-dreny sy nanala vato misakana angezabe eo amin'ny ankizy dia fafinaretana ho anazy tao anatin'izay taona maro zay mbola betsaka avy eo ho an'ny Tomasina manokana hoe zaza mbola tsy manana kopia dia nisy hatramin'ny 5 taona izy eo mbola tsy navita an'izay kopia naterahan'izay tena betsaka za zao tamin'ny volana février 21 février teo nizara kopia 200 nisy an'ankizy nizaraiko kopia nefa mandritra an'izay mizara n'iny kopia iny tsy kopia moa zany fa le didim-pitsarana mizara le didim-pitsarana iny dia efa tonga sady ny ray aman-dreny tonga mitaraina hoe mbola misy tsy manana kopia zany hoe tena mbola betsaka ao anatin'ny Tamatavy Tomasina voalohany io tsy manana zany kopia zany eo moa resantsika foana hoe capitale économique Tamatavy dia deuxième ville après Tananarivo Tamatavy dia manana orinasa ngeza be Sherity manana mporo izy zay vola miliara foana mientinao dia ohatrany hoe miangatra loatra zany raha ohatra ka tsy nanampy andreo zazareo mba faniriko ireo zazareo ndray androany mba afaka hiasa ny anahy zany tsy zavatra androany nataoko fa zavatra afaka 5 taona 10 taona any mba zay zany nofinofiko hoe rehefa miditra birao zany ndray androany dia mba hoe zaza nataoko kopia mandray tena fafinaretana be angamo zany dia miresaka an'izay kopia izay ihany sika mijanona amin'izay kopia izay ve ny fanampiana antenaina mpiarabelo samy mivelatra amin'ny zavatra hafa dia hijanona ao Tamatavy fotsiny ihany ve izay fanampiana ireo zaza tsy manana kopia sa hoe hitatra toy ohatrany hoe ho an'ny folopointy Vatomandry na anao iny faritra tsy nanana ray manontolo iny na hoe eran'ny Madagasikara mihitsy za zany raha vao hoe zavatra azoko hanampianany malagasy dia manao foana atreto aloha dia Tamatavy ny ataoko satria tsy manana an'izay hery tsy manana an'le force afahako miambo hoe avitan'ny Madagasikara ray manontolo zany fa kosa misy any ny olona mifaritra miresaka ambo ohatra zao misy olona avy any Tamatavy 2 dia misy koa olona anankiray avy any Afenirivesta dia misy olona avy eto Antananarivo nanontany anao hoe ahoana ny fomba ataonao avitanao an'io dia azavaiko tsara any le dingana rehetrarehetra ho atao azavaiko aminy zao daholo ny zavatra ataonareo manoro-hevitra dia amin'ireny olona reny zany rehefa tena hoe tsy tafavoaka mihitsy izy dia vonona mihitsy manantona ny toerana misy an'zareo mitondra le atonda taratasy isan-karazany zay mba ahafahana tonga amin'le dingany azadino fa ny fikarakarana n'le hoe opération jugement supplétif dia taratasy ara-panjakana tanteraka satria didim-pitsarana no mivoaka eo ny anjarany nantenaina sy ny ekipako zany dia mikarakara le atonda taratasy zay ilaina ho an'le zaza zany fa io dia ny mpitsara sy le zaza sy lay vavolombelona sy lay olona misoratra anarana no miresaka zay vao azo le didy miankina amin'le mpitsara tanteraka mihitsy io zany tiako lazaina hoe ara-panjakana fa tsy ataotao foana fa fotsiny tsy maintsy ajaina daholy ny dingana rehetrarehetra ny procédure zay takiny lalàna satria tsika kosa na dia eo raha ny finiavana hoe anampy le ankizy tsy afaka mandika lalàna kosa zay nantenaina sy ny fanampian'ny mpiarabelo fa andeha hoe sahatsika kosa hoe manao ahoana nantenaina ao anatin'izay hoe zavakanto zay nantenaina efa taona maromaro zay nafantarana anao aiza ho aiza tsika amin'izao manao ahoana izy moa zany tsy mahalala nantenaina fa hoe be da be mpakafy anantenaina manaraka ny fandalantsika amin'izao
hoe mety ohatratra hoe aiza mety hoe misy eo ataon'antenay na atoato avy zao ny fetin'ny pasika manahoana fandalam-potoana n'antenaina sy ny ohatran'izany resaka seho atsehatra indray zany. Tamatafy zao zay amin'ny paka dia misy fampisehoana ataonay tamatafy amin'ny paka dia io koa zany a tsika zany tafiditra ao anatina fotoanana fifidianana zao dia ny organisateur rehetrarehetra zany tsy afaka programme loatra fampisehoana amin'ny artiste zany dia tsy maintsy manaraka an'izay zavatra zay akoatran'izay koa moa zany nantenaina koa zany raha vao misy maka anatin'ny propagande dia manao ihany ako a dia amin'izao nefa mbola tsy tena voapetraka tsara ny calendrier satria na ny kandidara mbola mandamindamina tsara ny enti-manana sy ny zavatra rehetrarehetra. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny efa resana tany am-piandohana hoe iresaka momba ny raharaham-pirenena kosa tsika ao anatin'ny tapany faharoa fa misy fanontaniana manitikitika ny maro efa tany amin'ny taona 5 tany nantenaina ny mihira nanomboka tamin'izay dia efa ohatran'izao pozinao zay pozinao tamin'izany zao tsika efa taona 2024 inona kainy tsy ambara telo nantenaina mahatao hoe mahatanora lalandava ohatran'izao tsy niova mihitsy zany e. Aiza kosa dia ho tanora lalandava tsy tanora lalandava fa ny taona efa hitany efa mitombo ny taona fa za zany tsy makasarotra ny fiainako tena tsotra za raha ohatra hoe resaka miezaka falifaly foana mamalifaly ny tenako foana raha za zao ohatra hoe misy zavatra matezitra nako aminao raha ohatra tezitra aminao dia miezaka foana mamantatra hoe inona moa ny antony matezitra anazy amiko dia matetika zany misinda ny atezerako satria fantatro le antony matezitra anao amiko asinao tiko lazany dia tsy mpitana lolo-poa ny foko zany tsy vesarako amin'ny zavatra mihitsy hoe tezitezitra amin'ny zavatra madinidinika ena dia tsy vesarako ny foko tsy ameko fahasahiranana be ny foko aloha zany tsy mitana lahelo po zany tsy mitana lahelo raha tsy hoe nga tena zavatra tena faran'izay grave be mihitsy zay kosa zavatra fa raha mbola zavatra madinidinika tsy mitana an'izany dia faharoa io moa sangisangy foana resako amin'ny namako foana rehefa misakafo sakafo zany nantenaina zany dia le karazan'olona rehefa misakafo dia mihinana aho mba ho velona zany hoe sakafo hoaniko zany dia voafetratra amin'ny hoe rehefa manomboka hoe akatsirony be ao anatin'ilay sakafo dia mijanona tsy ameko plaisir tanteraka ny vatako zany ao anatin'ilay sakafo hoaniko za zany tsy hoe velona eto ambony tany dia hinana tsy haiko ohatr'izay le izy mihinana mba ho velona matoa amin'ny sakafo zany dia mba hafahako miaina mba hafahako manana an'le hery entiko etrerina an'le fiainana amin'ny ankapobeny dia izay zavatra zay zany mahatonga anako matetika ohatrohatran'izao foana ny any abeko tsy manamora fiainana zany tsy makalagy zany zay ny tapa voalohany amin'ny fandarantsika reo mpanota zay farimbarina iantrao fazambola harina tsy malala zay tokony atao ao asadiny fambazanakao fa nirendrarendre tontany mitombo hatrany mireharery satano ao mba manino namorakatrana mbola nantenaina ihany vahintsika amin'ity tapany faharoa ty eto indray tsika nantenaina iresaka kely momba ny raharaham-pirenena resaka politika moa zany mazava kokoa be da be ny artiste amin'izao mandray anjara ao anatin'ny fitatana anjara-panjakany nantenaina sy ny tontolo politika kosa manahoana fantaniko voalohany mikasika an'izay hoe misy ny fitondrana joro amin'izao zay tarihan'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina misy moa ny efa manana ny ambarany mikasika ny fomba fitantanany misy mbola tsy miteny nantenaina manahoana amin'izao efa manana ny ambarany ve sa mbola ao anatin'le olona angina mbola hoe isafidiny tsy teny dia ataontsika hoe any amin'ny 27 ny volana avril any 700 andro ny fitantanan'ny filoha Rajoelina ny firenena amin'izao inona zavatra efa hita taratra tao anatin'izay 3 volana lasaka ny tantanan'ny firenena zay raha ho an'ny nantenaina manokana
Le mpanakanto izy anao manao politika mandraindray dia za zany dia hoe mitsodrano amin'ny artiste namana satria araka ny teniko hoe ny mpanakanto dia mpanabe mpitaiza miresaka anaty fiarahamonina indraindray tsy ampitsony le sehatra ohatra anahako zao tsy ampy le sehatra hoe amin'ny mampanakanto dia voatery manao action sociale manao miresaka za zao ny teniko anareo fa misy sekoly zay mangataka anahy indraindray hoe mba hiresaka mpianatra dia tena tonga amin'ireny miresaka tena hoe miresaka amin'zareo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ohatra hoe taranja malagasy ohatra dia miresaka momba ny kolotsaina miresaka ny soatoavina malagasy miresaka zany hoe mitady sehatra foana zany ny olombelona ahafahany mivelatra ahafahany miasa ka zay ny teneniko hoe arabasoraba tsara zany loha isaorana ny mpanakanto zay mandraindraikitra mirotsaka anatin'ny fifidianana isan-karazany dia mitsodrano namana rehetrarehetra iresaksika ny hoe fitondram-panjakana zay mijoro mbola kely loatra kosa ny fotoana raha zao sady tsika dia tsara satria hitadidio fa 5 taona nge ny fempotoana ny tokony omena filoham-pirenena hitantana ny firenena dia raha zao sady tsika dia hitaratra an'le izy sarotra nefa nazanaty zany tsika olona anaty fiarahamonina anaty firenena anankiray tsika tsy maintsy miteny foana ihany ny zavatra tsapako zany dia hoe manana filoham-pirenena tanora tsika filoham-pirenena zay mieritreritra ny andeha lavitra filoham-pirenena zay nametraka ny solona anarana hoe TGV tena hoe manana le vitesse enjana be dia izy manokana zany ao amin'izay finiavana zay fa mifanotaniana mety hipetraka hoe movy tsika vahoaka malagasy itsika ny olona manodidina le filoham-pirenena itsika zay leader d'opinion rehetrarehetra tanatin'ny fiarahamonina malagasy manana koa ve le herijikana hoe vonona anaraka n'le loha masinina satria ninonninona nitanjaky ny loha masinina ka misy manao frein à main nefa rany na misy zavatra mampicoince azy tena na hoe turbo firiny azy nampiasan'le masinina le loha masinina mety ho sahirana ihany izy hivoaka sekotra izy zay zavatra zay zany tsara apetraka foana hoe ary zay mahatonga ana amin'ny tena so dia akaiky loatra le zao tsika dia efa anao bilan le zavavitany zany fa tiako lazaina fotsiny hoe itsika malagasy matetika dia namen'Andriamanitra fahasoavana zay tadidio taona vitsivitsy lasa zay efa ao anatin'ny fahasahiranana tsika no misy an'izany hoe misy safira tampoka ny any lakaka misy arenakibon'ny tanypotra moa ny any andilamena misy an'izao ny ary misy azo sarobido ny ary misy an'izao ny ireo zavatra ireo zany matona men'Andriamanitra atsika tsy tongatonga ho azy fa namen'Andriamanitra fahasoavantsika fa ny olana dia zao matetika zany tsy tsapatsika malagasy le hoe fahasoavana ny angaran'Andriamanitra tsika fa indraindray tsy miteraka bénéfice ho atsika malagasy le fahasoavana zay tonga satria itsika tsy mahay mandray fahasoavana tsy mahay misaotra tsika dia rasy ny fitantanana avy eo tonga nilakaka le misy safira nilakaka fa inona ny zava-misy korontana indray misy ao lasa tsy fandriam-pahalemana sisisa satria tsy voagere le zavatra nomen'Andriamanitra atsika hoe tanora anankiray filoham-pirenena manana an'le hery manana an'le inona moa vina mpampandrosoana zay eritreretiny velalana eny tsy maraka tsara manana an'le zavatra tiany hoentina ka eo indrindra teneniko hoe aza varinytsika hoe tonga dia hitsikerana ohatran'izany satria sao dia tonga ohatran'le safira nilakaka koa le izy azonao le zavatra tiako lazaina hoe raiso amin'ny lafy tsara le zavatra aza raisina amin'le hoe misy mantsy karazan'olona mety anao analyzy fotsiny dia ohatran'ny hoe faly amingana itsika malagasy koa dia mila miova toe-tsaina hoe mila miova toe-tsaina tsika raha oharina zao tsika hoe anaty lavaka be anankiray dia faly fampisotonao fotsiny tsika fa tsy hoe raha vao misy olona anankiray tafita ambony dia le olona io zany mba hisotona antsika avy eo anaty lavaka io ndray ny sotomontsika midina ao anatin'le lavaka misy toe-tsaina zany zay tokony hovatsika zany ary zay indrindra no adidina i artiste zay ny adidina i mpanakanto miezaka mivoy an'izay zavatra zay ary fanina ao anaty fiarahamonina zany zay ngamba noentiko ilazana an'le izy hoe ny fomba fahitako politika amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena zany dia mila
mila mijery lafiny tsara foantsika mila miezaka atsika mila mandroso zay zavatra zay zany tsy haiko raha mavaly le fanontanianao mazava ny amin'iny nantenaina fa ho an'ny Tamatavy manokana nantenaina raha automasina resantsika efa misy ve dingana vitan'ny fitondram-panjakana amin'izao hoe vina ho apetraka ao Tamatavy amin'ny akapobenany eo tsy mbola volana vitsivitsy ny fitondrana teo fa kosa aza dino fa vo tsika mahita amin'ny radio sy ny télé za koa tany Tamatavy efa misy zany ny fanomboany fanamboarana ny fotodrafitrasa betsaka ny zavatra misy eo miainga eo Tamatavy zany ary za manokana hoe faly azy zany satria tao anatin'ny ray volana zay efa indrony filoham-pirenena ny tany efa misy fanamboaran-dalana miainga ao efa manomboka raha tsy laza ohatra amin'ny kaiky ny cité Valpinson iny angamba tao anatin'ny herinandro tapaka foana ny lalana dia amin'izao fotoana zao afaka omaly ny ala tany Tamatavy efa misokatra le lalana zany hoe misy efa misy ezaka zany fanomboany le asa fa tiako tenena ao mbola vao telo volana angamba raha hoisy ny fitondrana teo dia tsy afaka hoe anao ahoana moa zany anao bilan be le asa tsika fa Tamatavy manokana olo tena tsoroko anatin'ny ray volana anao indrovo tsy dia filoham-pirenena eo tsara zany zava-dehibe zany satria tsy tena mbola nisy tany zany hatramin'izay dia zay zavatra zay zany teneniko dia mino fa tsy Tamatavy rery no misy an'izay vina mpampandrosoana zay fotodrafitrasa tomboky ny fitondrana zay fa mino fa era Madagasikara tsy fantatro moa ihany fa sorana aloha zany fitondram-panjakana satria Tamatavy efa manomboka mahita tsirony anisan'ny nalaza koa tapato nantenaina dia eto nantenaina afaka namarina na anadiso izao hoe nantenaina hoe irotsaka député ao Toamasina voalohany marina ve zay nantenaina sa diso za zao hitanareo tsy anaty lista ny latsaka dikan'izay diso toizakany fanontaniana nantenaina ve ao anatin'ny atoko politika ary mieritseritra hoe andray anjara ny fifidianana manaraka izay mbola avy eo ankoatran'ny fifidianana solombavambaoka nantenaina mampanakanto azy dia tsy maintsy miaina anaty fiarahamonina nefa ny fiarahamonina dia tsy maintsy misy ny hoe politika misy ny politika ny amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe fandrindrana fandaminana fiarahamonina fitantanana mihitsy ny raha ankapobeny firenena anankiray zay zany izy ny dikany ankapobeny ka hoe nantenaina ve ilatsaka amin'ny fifidianana manaraka be dia be ny antony mampilatsaka na tsy mampilatsaka ny olo anankiray voalohany indrindra aloha misy finiavana ve le olona tena anao zavatra hoe tena irotsaka satria zany mirotsaka fidiana zany tsy vitany hoe mila vola fa mila tian'olona aloha ianao mila tiany vahoaka fantaniana mbola apetraka foana zany hoe tiany vahoaka ve nantenaina tsy mahavaly an'izany satria tsy afaka hitety tokantrano hoe tianareo ve sa karakorinareo amina tsy afaka manao an'izay dia ny filatsanao fidiana na toerana anankiray amina asa anankiray dia zavatra be dehibe vao ahafahanao mandray fanapahan-kevitra ao aloha le fitiavan'ny olona anao ao aloha le hoe satria politika ny resaka rehefa ilatsaka mo ve anao afaka manao politika betsaka zany ka amin'izao fotoana zao zany tsy afaka mamaly an'izany tsy voavaliko zany zavatra zany satria vao manontany fotsiny hoe tiany vahoaka sa tsy tiany vahoaka dia efa tsy voavaliko nantenaina miverina kely amin'le resaka kolotsaina resana tely am-boalohany tsika napetraka amin'ny filoham-pirenena zao ny vatofotra fanamboarana ny rova Manjakamiadana zay efa mahita ao anatin'ny taona maromaro be da be ny resaka sy ny tsikera mandeha momba ny fanamboarana ny rova Manjakamiadana io mila pitsopitsony mila mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy nantenaina eto hoe afaka maly an'izay amin'ny maha hoe mpanakanto anao sy mpandaliny maha-kolotsaina malagasy anao valiny dia tsotra tsika malagasy mahaiza mandray zavatra tsara omenatsika misy finiavana zany eo misy finiavana le filoham-pirenena anao an'le rova zay zavatra zay aloha zany dia efa raisiko hoe pozitif be efa tsara zany hoe tsy izy ake nadorony io tiako tenena hoe nisy nandoro io zavatra io
ary tadidinareo raha nisy fotoana tamin'ny hoe anarina ny rova de hoe mametra kely anaovana ny rova nisy fiteny ohatran'izay zany lasa fiteny efa ela de ela tokoa ny asa UNESCO sy ny fitondram-panjakana malagasy efa ela be no nieritreritra nanangana ny rova fa zay finiavana zay hoe amerina nanangana an'le rova efa tena zavatra lehibe zany zay fa kosa zany anjarany reo olona zay malala le fomba malagasy anjarany zareo kosa mijery ny pitsopitsony hoe ahoana no atotosany tsaka sadafany zay zavatra zay mba hanaraka anaja le sotoavina sy le fomba malagasy zany hoe le finiavana zany eo fa apitsika kosa izy de zavatra tiako tenenina amitsika rehetrarehetra zay mijery an'ity fandarana ty hoe andramo moa zao zavatra nataoko zao hoe io fotsika io diovo ny fotsika aza manana likilikim-po aza manana meza mihitsy hoe tsy manana lahelo fa rehefa hoe misy olona ray zao tianao zavatra ka ianao manana likilikim-po aminy manana lahelo aminy ianao ninona ataon'in'olo iny de ataonao tsy mety foana tsy mety lay ataony tsy mety io fa miteny aminao fa rehefa mba manandrana anao diovo le fonao zao tadiavina inona ny fototry ny alahelonao niny olona anakiray zay teanao zavatra iny rehefa misokatra io sainao io de rehefa iny feony fieritreretanao iny milamina iny sainao sy ny fananao misokatra iny iny zavatra iny mitarika ny tananao sy ny vatanao sy ny rehetrarehetra mety anampy ny olo io anao fa zay fotsiny zany mba teniko hoe andramo atao zay zavatra zay androany mialohany amaraparana atsika ny fotoana nantenaina nisy teo ny tombaovao malagasy mbola resa be koa momba ny tombaovao malagasy io mbola tena tsy azo ny akapiazo amin'ny malagasy hoe inona mariny moa ty tombaovao malagasy ty hoe fetin'izy izy io fetintsika malagasy ve afaka azavaina nantenaina ve momba ny tombaovao malagasy io fa nakapiaza asany nakapiaza malagasy rehetrarehetra tsisy mahazo ny tombaovao malagasy io am'izao salo zany tena tsoroko fa sarotra amiko ny anazavany tombaovao malagasy io izy amin'ny fahafantarana nantenaina azy fahafantarako azy sarotra amiko satria fa za tena hoe manaja an'io satria taona vitsivitsy lasany zay zahay artiste maromaro no niarany hira tao anatin'le vondrina artiste mandala malagasy hoe vambo artiste maromaro zay no niaraka ny hira satria ino moa ny antona tonga anay nirotsaka ny fanampy tamin'ireo olona zay mpikarakara fankalazana ny tombaovao malagasy ny antony de tsotra itsika mila miverina mifototra mamalagasy atsika nantenaina na tena tsy mahafantatra tsy mahafe tsara le hoe tombaovao malagasy de nitsofoka tao anatin'io mba ahafantarako bebe kokoa ny tantaran'le io tombaovao malagasy io lina zany tia mahafantatra satria matoa misy io zavatra io zavatra efa nifandovana tany amin'ny razambe taloha zavatra io de anjaratsika tsirairay zany mba miditra ao anatin'le zavatra reny mamantatra satria aza dino fa tsika ny malagasy na hoaiza tany andehananao na hoaiza tany andananao gasy ianao gasy tsika aza bokabokaina ny fombatsika aza bokabokaina ny fombatsika misy ny tombaovao sinoa misy ny tombaovao efa ankalazaintsika hatramin'izay zay afa ekeny rehetrarehetra zany ny sinoa ny mankalaza ny tombaovao tsy manaka anazy ankalaza ny tombaovao le mahazatra zany fa zay zavatra zay eo indrindra mahatonga anao hoe mitsofoka ao anatin'io betsaka hoa zay artiste niaraka nanao ny zavatra io fa eto zany dia tsy afaka anazavan'le izy amin'ny ankapobeny satria mety mezan'ry ankoay mety ezan'ry rakoty davida mety mezan'ny sasa satria tsy hofeno le fanazavako de vao may andiso an'le hevitra vao may abokabokain'le olona izy de masina loatramiko zany le fomba malagasy ka zavatra tsy hay tsy tikitikiko fa ny zavatra teneko fotsiny de za mandala an'io zavatra io mandala tanteraka an'le izy fanontaniana farany nantenaina efa metady anomboka mivelo ny kolotsaina sotoavina atsika malagasy misy ny lehilahy manambady lehilahy am'izao malagasy misy ny lehilahy miova vehivavy am'izao manahoana ny fahitana nantenaina am'izay inona ny mesazy afatra mba tianao apita ho an'ny vahoaka malagasy hoe tsika vera tsy manao an'izany de tsy manaraka ny kolotsaina hoe vahiny zay ao anatiny hoe firenena efa lasa lavitra reo za moa zany eto tsy afaka hitsara hoe misy lehilahy lasa vehivavy misy vehivavy lasa lehilahy tsy afaka hitsara an'izay fa fotsiny hoe ny anjara amin'ny mpanakato dia miresaka hoe kolotsaina zany ny eto amintsika aloha zany mandalo fotoantsarotra ny kolotsaintsika satria itsika zany amin'ny firenena sahirana atsika dia nefa tsika firenena manan-karena arena kibony tany sy ny arena rehetrarehetra voajanahary
dia ifandrombany firenena rehetrarehetra tsika zany ka amin'izao fotoana zao zany a ekena fa tsy misy tsony ny fanjanahantany le hoe fanafina amin'ny alalan'ny basy tafondro fa kosa miseho amin'ny endrika hafa io raha ohatra ianao ka afaka midomine afaka manjanaka firenena ray amin'ny alalan'ny kolotsaina nananao dia arabaina ianao satria zay ny endriky ny fanjanahantany zany hoe raha te hanjanaka firenena ray ianao dia ny kolotsaina ny aloha ny potena voalohany abokabokay daholo zay momba anazy fa rehefa tsy manana fototra tsony izy mahafirenena firenena poteo ny teniny poteo ny kolotsaina dory ny rovany dory ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa potika anao zany rehetrarehetra zany amin'ny firenena anankiray a tsy sahirana intsony ianao manjanaka azy zay zavatra zay nefa miatra ty amintsika tany amin'ny taona 5 a zany namorona hira momba ny alatra taolapaty itsika malagasy dia nametraka foana fa nanamiasina ny atao hoe razana amintsika malagasy a sarotra amintsika raha misy fasana io nio manao maloto eo tsika malagasy raha misy fahavoazana mbola mamangy tany faritany Tamatavy faritany Tomasina dia rehefa fête de mort dia indraindray herinandro tapa-bolana ray volana fety foana ao anatin'le tanàna kely maresaka dia zay zavatra zay zany ny hitan'ny mpandinika zay te hanjanaka atsika tsikelikely dia nizimbazimbainy le razana ny taolapaty tompoko dia tsy misy valeur hoe volamena zao itsika raha mahita volamena eny amin'ny arabe dia fatatsika fa 450 000 francs ohatra ny valeur ny graigrame dia mifandrombaka tsika makaniny fa raha mahita taolapaty milatsaka amin'ny arabe ianao iza ny akaniny tsisy makaniny satria tsy hany le valeurany fa ny valeurany fanapotehana le taolapaty dia fanapotehana le fasana hoe fanapirofona fa hoe amin'ny zanadrazana sy amintsika malagasy hoe tsy miaro atsika ny razana zay zavatra zay zany miteraka olana lehibe teo amintsika tamin'ny 5 nanora fandohan'ny volana novambra angamba nanoratra an'izay hery zay taty amin'ny herinandro monja taty aoriana nitranga reny fandorana ny rovo dia nieritreritra hoe misy zavatra mifandray zay satria azadino fa ny rovany mariky ny tantara atsika tamin'izany fotoana zany raha mandeha mijery rovo anao dia mbola tadidinao hoe teto ny fandriana mpanjaka teto ny izy rehefa mandray olona zay tantara zay zany no ezahana fafana mihitsy ny tantaranao mba entina tsy hahafahanao mihitatra tsony ka manomboka rehefa voafafa ny tantaranao dia zay tantara rehetrarehetra toyny ao zany inonao foana dia zay zavatra zay zany anisan'ny fanapotehana atsika taona maromaro tsika no efa nanomboka mipotehana satria rehefa manjanaka atsika ny vazaha ny Europeanina dia ny kolotsaina aloha ny aposesiny ao amintsika tsy mahagaga zany amin'izao fotoana izao raha ny aina manjery isan-karazany efa tsy kolotsaina malagasy intsony sahirana mihitsy zany ministère kolotsaina sy ny artiste no mivoy ny tena maizy anao mivoy ny tena hoe tia ny zavatra tena malagasy satria raha anao fampisehoana zany ianao amin'izao fotoana izao dia mahazo olona kokoa ianao rehefa hoe mitondra mpandihy zay hoe efa mpandihy zay ahoana moa zany mpandihy mampiseho fitombenana dia tena malaza ianao hoe tena manana ny maizy ianao amin'izay zavatra zay io tsy afaka mitsara hoe tsara na rasy le izy fa kosa zany tsy manakana ny lalan'ny artiste sy ny ministère kolotsaina sy tsika malagasy fa mampieritreritra fotsiny hoe zay ve nititsika hiaviana amin'izao fotoana zao ianao raha mamaky gazety nareo mpanao gazety isan'andro tsy manaitra ny olona ny mahita gazety misy sariny mpanao asasoa anankiray hoe dia nanao asasoa dia nizaran'izao tary tsy manaitra ny olona fa manaitra ny olona kokoa no mahita hoe misy accident matsiravina no tary nisy vono olona ohatran'izao no tary misy kidnapping no tary misy raha mandrika zany reny zany zao no manaitra kokoa ny olona any anatiny alahionina na gazety satria efa nitaizana amin'izany zany le vahoaka malagasy ka io zany teniko zany dia tsotra hoe tsy vita ny andraso lava ny manarina trano efa rava saingy isika raha miara-mientana dia ho maivana ho azy ilay entana inoko fa tsy mbola tara ny ampitso ny tigasikara saingy zany tsy vitako irery tsy ho mora ny mitady ny very itsika zao zany dia ho anatin'le vanim-potoana hoe mitady ny mahaverina any amin'ny mahamalagasy atsika ny ministère ny kolotsaina dia ministère tena tokony ngezabe ao anatin'ny firenena anankiray ny firenena raha te handroso dia tarafinao anatin'ny ministère ny kolotsaina finiavany le fitondrana androso raha toka ny budget ny ministère ny kolotsaina mitovitovy amin'ny budget ministère ny fiarovam-pirenena dia miteny aminao fa firenena heritreritra ny androso ny firenena iny
inona moa no mahatonga an'izay itsika malagasy dia misy le hira atao hoe tanindrazana malala ny tany rehetrarehetra zay tsara premier plan dia matetika no fahantratsika malagasy zay tokotany dia efa tapitra ny vidin'ny vahiny na nofaina ao anatin'ny 50 na 100 taona izy no migokany iny na za zao na ianao mijery io na ianao miresaka amiko mety tsy hanana tany premier plan tsoina ianao any Sainte Marie na Anosy Belleville na Tsikirano na tsy haiko zay quartier chic rehetrarehetra eto fa efa vahiny daholo no eny itsika zany a kisaka ny ambanimbany vohitra any tsika malagasy zany hoe le tany zany a efa tsisika ny tena afaka mandidy sy mibaiko aminy ny razana nefa vazimbazimbaina aka ohatra tsika am'izao fotoana zao mbola tena misy ny alatra tao anapaty le fany ny mbazimbana n'le razana ny pokaty zany le tena hoe tanindrazana avy amin'izay fotoana zay zany anjaran'ny artiste no mitady mampiditra ny anatin'ny tsirairay hoe inona no ampidirana ny fitiava-tanindrazana ao anatin'ny olona sarotra zany satria sarotra zany am'izao fotoana zao satria nohony izay anton'izay ny ka eo no anjara andraikitry ny fanjakana sy ny ministera kolotsaina hoe tokony isy zany a ny ministera kolotsaina tokony anana vola teti-bola ngezabe ahafahany manao festival isaky ny faritra roamboroapolo sa 20 mampiseho ny fomba mampanao iny faritra anankiray iny mba amoazana indray ny fitiavany reny faritra reny ny vohidrazana ka ny raha vao mipoitra ao anatiny zany le fitiavana le vohidrazany reny no mitarika ny fitiavana le tanindrazana zay tsika vao rehefa miaina ao anatin'le vohidrazana ianao mianana le tanindrazana ianao ka tianao izavatra io ny action ny acte rehetrarehetra zay zavatra ataonao rehetrarehetra zany makany amin'le fanasoavana ny zavatra iny foana sotra nantenaina nanaiky ny vahiny teto amin'ny next news ary mbola manantena ny fiverenanao matetetika eto amin'ny next news ho atsika mpanaraka izao fandarana manokana izao isaorana fiantsika tsirairay-tany manaraka izao fandarana izao isaorantsika vahoaka malagasy misy avatra farany ve sy fanaovam-beloma ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny nantenaina isaorana aloha ny eto amin'ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny next news satria manana sehatra mba ahafahana miresaka zay faneresera ny vahoaka malagasy dia misaotra ny vahoaka malagasy rehetra zay nijery an'ity fandarana ity na iza n'aiza misy anao ny tiako tenenina dia ansoavontsika rehetrarehetra hoe io Madagasikara io tsy riritiny rehetrarehetra tsy riritiny avy any ivelany zay mpanakanto dia miantso antsika rehetrarehetra andao arovana ny tanitsika milafiny rehetrarehetra malalaka be zay teniko zay ny fitiavanao tanindrazana dia mifanaovanao ny asanao andavanandro amiko ny fitiavako ny tanindrazako dia mifanaovako mozika mitondra hafatra mba ho arifanina ho an'ity Madagasikara atsika ity dia mankasitraka ny aino hatramin'ny farany ary dia manao veloma mankasitraka ny nantenaina Kemba